fa avy hatrany mofo dia naneo ny heviny mahakasika an'izay fatapahan'ny fifandraisan'ny FMI amin'ny firenena malagasy izay ny filohan'ny fahefana ny teteza mita Andry Nirina Rajoelina tamin'ity androany ity teo ampatongavany tety amin'ny saranam-piaramanidina Ivato rehefa avy nanatrika ny fivorian'ny troika natao tany Dar es Salaam Tanzania. Nanazava tamin'ny mpanao gazety mikasika ny akonidiany tany antoerany ihany koa moa ny tenany. Marc Antoine sy Mami Rasoanaivo. Ny fahalalan'ny malagasy manapa-kevitra sy misafidy ary indrindra ny fitandrovana ny fiandrianam-pirenena no anisan'ny notsindrin'ny filohan'ny teteza mita tany Dar es Salaam raha nanatrika ny fivoriana an-tampon'ny troika avy ao amin'ny SADC ny tenany. Nanaiky ary nahatsapa izany fiandrianam-pirenena malagasy izany ny filoham-pirenena rehetra teo anivon'ny troika ao amin'ny SADC araky ny nambarany teny Ivato. Nasiany teny ihany koa ny mahakasika ny fifandraisan'ny Madagasikara amin'ny fianakaviam-be iraisam-pirenena eo amin'ny lafin'ny fifidianana. Raha fitinina dia azoko lazaina fa nahafapo ny resaka satria napetratsika tsara tamin'ny voanonomboka ny fivoriana no hoe ny fahalalana manapaka, ny fahalalana misafidy ary indrindra ny fiandrianam-pirenena dia mahasampiavo amin'ny vahoaka malagasy. Miresaka amin'ny ankapobeny dia hoe ao anatin'izay fahamanana krizy izay ahoana ny fomba anaty terana amin'ny fifidianana, ahoana ny fomba hirosoana makany amin'ny fifidianana, izay ny zavatra sy ny fampandrosoana ny firenena amin'ny ankapobeny. Izay ny zavatra afaka holazaiko. Fantatro ny fanontaniana ao tamin'ny mikasika ny hoe ahoana ny proposition sy ny contre-proposition. Ny zavatra tsara fantatsika dia ny arahany dinika ary no resahana izay mety ho fanapa-kevitra rehetra ho raisina sy ho mety ho raisina mikasika an'izany filatsarako fidiana izany. Fa dia niarahana anaiky ary niarana anaiky ireo filoham-pirenena mivory tao anatin'izany fivoriana izany tao anatin'ny troika ny mazava-dehibe ny fiandrianam-pirenena malagasy. Tao aorian'ny fanambaran'ny FMI na ny tahirim-bola iraisam-pirenena dia nanamafy ny filohan'ny teteza mita fa efa tamin'ny taona 2024 no efa tapaka ny fifandraisana. Ny FMI izay ny tena rehefa miresaka ny crise ny zavatra mitranga teto Madagasikara tsika dia aza mijery ny 2009 ka hatramin'ny 2013 fa ny FMI tamin'ny 2008 nefa niara teto Madagasikara. Tamin'ny 2008 ny FMI nefa nangoronetana ka tsy tsika nampangorontana ny FMI fa le nampangoronetana azy tokony anontaniana hoe nambaolana hoentana fa tsika kosa dia manana mbaolana hoe misy sosikevitra afo hita sy lalana afo afaka apetraka ampandrosoana ny Madagasikara. Nampanantena indray ny anambara tsy ho ela ny fanapahan-keviny na ilatsako fidiana na tsy ny filohan'ny teteza mita androany.